Salama tompoko, ny fitiavana azy ny kristianina fizarana fa raika amby efapolontsika androany andeha maky tena Andriamanitra vetrantsika mba afatsika miditra ao anatin'ny fisaintsainana fohy amin'ity anio ity oapolana toko faharoa amby roapolo andiny fa valo amby roapolo tahaka izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manisaka ny faritany ela izay naoriny razanao fahiny. Raha hoazy avaitsika tsotra ny tenin'Andriamanitra ankampifandраisika amin'ny loha hevitra hoentina amintsika dia tsotra ihany. Tsika dia miresaka ny amin'ny hoe fitiavana sy ny kristianina sy ny fanambadiana amin'ny ankapobeny. Misy ny soatoavina izay narahany Ntaolo malagasy napetrany taloha ny amin'ity resaka fitiavana sy ny fanambadiana ity ireny no antsoina hoe faritany ela. Izay tiany tenin'Andriamanitra ambara amintsika dia tsotra ihany. Izay soatoavina napetraka amin'ny malagasy izay fomba mampanao napetraka ny Ntaolo malagasy taloha ireny aza ezahana mihitsy akisaka na esorina na fonona. Jeremia toko fahinana andiny fahinana amby folo zao nolazain'i Jehova mijanona eo an-dalana ianareo ka izao ary anontany io izay lalana masaka hatrin'ela dia izay lalana tsara ka iny no izory dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo iana reo. Io faritany ela izay napetraka ny Ntaolo taloha io no antsony eto hoe lala masaka atry ny ela. Io no nahitany zareo fombiazana raha manao karazana fampitana kely tsika ny amin'ny fiampiainan'ny mpivady taloha ny tokantranon'ny Ntaolo taloha zany ampitaina amintsika amin'izao dia very lavitra tsika. Anjaka ny faratsiana maro ny eny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny sy ny tokantrano satria nahoana hialantsika ilay lala masaka atry ny ela. Ny alantsika rehefa nahita ny fomba mampanao ny tandrefana, rehefa nahita ny fomba mampanao ny vazaha. Amina fondray tsy dia mahagaga satria manan-karena ny vazaha. Rehefa manan-karena moa, manan-karena dia tiany mahantra ho atao daholo izay zavatra ataon'ny mpanan-karena, na ny fomba fihinany, na ny fiteniny, na ny fiakanjony, na ny fisainany, na ny asany, na ny fitiavany, zavatra rehetra. Mijery télé antsika, mijery film vazahany io, mamaky boky vazahany aho, mijery Facebook, ny fomba fanao ny vazaha, ka lasa mahazo laka aty amintsika ilay izy dia zava-doza tonga mikisaka tsy moramora ilay faritany ela izay nahazatra antsika, izay napetraka ny Ntaolo tokony arahantsika hatramin'izay nikisaka ilay faritany ela, ilay lala masaka hatry ny ela izay tokony arahantsika, tsy narahantsika intsony fa naleontsika nanaraka ny lalam-bazaha. Teraka olana lehibe nefa izany ankehitriny. Io zava-misy eny anivon'ny fiainana andavanandro iainantsika io. Raha ka ohatra kely tsika ny amin'izay hoe lala masaka hatry ny ela na ny faritany ela napetraka ny Ntaolo makasika ny amin'ny fiainam-panambadiana ohatra dia tsotra ihany. Ny vehivavy manaja ny lehilahy. Nalaza taloha izany hoe vehivavy malagasy amin'ny fanajana ny vadiny zany. Nalaza tsy ahitanao vehivavy vazavaza fahatan'ny vadiny, kitakitana, manao tsinitsinina ny vadiny eny amason'olona, manaja. Eo anivon'ny tokantrano mety hoe mampimiantsika ity ohatra anankiray ity hoe rehefa hisakafo ny taloha, ry zareo taloha dia tsy misy mahazo mihinam-bary mandrapaka ray sotrolony ray mpianakaviana. Toy izy zany koa ve dia tsara za mampibebe rehefa loana ve dia tsy maintsy miandry anazy. Resaka fanajana ny dikan'izany fa tsy dia le hoe anao indrinana lohany olana na inona fa fanajana zany zavatra nisy taloha, zany ny faritany ela napetraky ny razantsika. Ny an'ny lehilahy indray no an'ny lehilahy dia ny famelomany tsara ny tokantrano tena velona tsara. Zay mato hitantsika reny Ntaolo taloha rehetra reny jerevy tsara, nanana trano daholo ny Ntaolo taloha. Lamina tsara ny fiainana amin'ny ankapobeny, tsy nisy olona sahiran-davaka mitrosy eritreroana hoe olona hoe tonga amin'ny farany volana dia tsisy karama, tsisy hoanina ny ankohonany fa Ntaolo tena namelona tsara ny ankohonany, soatoavina nampiavaka antsika malagasy. Reo fotsiny loha no resahantsika raha miteresaka fanambadiana dia. Naleontsika nanaraka amin'ny fomba fanao ny vazaha. Inona moa ny vazaha? Ny vazaha mampalaza azy dia tsotra ihany, fampitovizana ny zo ny lasy ny vavy. Lasa miteraka olana le izy amin'ny ankapobeny dia ohatrany tsara tokoa. Alomba ngamba hitovy zany mihitsy nahavoan'ireny Ntaolo taloha ireny dia vehivavy tena ohatran'ny hoe tsinitsinina mihitsy dia tena hoe tsy misy vidiny mihitsy satria dia tena lehilahy foana manjakazaka amin'ny zavatra alomba hitovy zo mihitsy. Narahantsika ilay fampitovizana ny zo ny lasy ny vavy dia narentsika ilay hoe vehivavy manaja ny lehilahy. Rehefa zany zavatra misy dia malaza be atao Facebook rehefa mipatante.
ny femme forte, ny femme indépendante zany masisika ho an-tsain'ny vehivavy ankehitriny de lasa tonga femme rebelle am'izay izy amin'ny farany lasa égale femme rebelle satria izay no hitahizaina ilay fony sy ny fisainan'ilay vehivavy mba leo tena. Am'lafiny ray de misy mahatsara azy ihany tokoa le hoe mba patante le vehivavy mba tena hoe maleo tena, mba tena hoe femme forte mahery. Fa ny zava-doza de tonga izy ty tonga rebelle ty lasa mpanohatra, lasa tena mpiavonavona, lasa tena ao an-trano de tsy azo atao ninina mihitsy fa lasa izy ndray ny tena rôle ozy izy ny fomba fiteny mialatsiny ara-miteny an'izany. Zany zava-misy ankehitriny satria arahantsika anjambany fotsiny ny fandrosony ny vazaha nakisakitsika ilay faritany ela izay napetraky ny taolo izay tokony ho arahantsika izay lala masaka hatry ela napahomby ny fanambadiana. Be da be ny zavatra azontsika resahana amin'ity resaka ity fa lasa ny fotoanantsika. Izay zavatra tiana isarirana ny saintsika amin'ity anio ity. Misy tokoa ny fandrosoana tsara izay tokony ho arahantsika tsara manaraka an'ireny. Fa tady tsara fa tsy amin'ny ankapobeny kory, tsy amin'ny ankapobeny de tsara avokoa ny fandrosoana, tsy amin'ny ankapobeny. Tsy tsara avokoa akory izay zavatra rehetra hitatsika ataon'ny vazana ny tandrefana fa fantaro tsara, alalino tsara de jereo izay zavatra napetraky ny taolo-razantsika tokony arahantsika sy tokony iainantsika. Fa ireny no antsoina hoe lala masaka hatry ny ela. Nahitany zareo fahombiazana, raha nahita fahombiazana tamin'ireny zareo tokony ahita fahombiazana koa isika. Ametraka ny veloma mandra-pioana mandra-pitafa ho amin'ny video manaraka indray veloma tokoa.